mianatra eo tongotrao. Faly miarahaba ny zazakely rehetra dia faly miarahaba ny ankizy rehetra ihany koa. Tonga eto amin'ity fandaharana ity isika. Andao isika hisaotra an'Andriamanitra fa nomeny sabata fitsaharana. Miaraka amintsika angizy akambano ary ny tanany ahondrika ny loha dia akipy tsara ny maso. Andriamanitra rainay fifaliana ho anay no misaotra anao amin'izao sabata fitsaharana izao. Misaotra no fikarakarana ho anay nandritra ny enemana. Dia misaotra ihany koa fa omenao fotoana izahay hianatra ny teninao. Omeo fahindreny izahay ankizy rehetra mba ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa avy nahanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra tamin'ny andro voalohany dia tamin'ny andro faharoa izy nanao mazava, tamin'ny andro fahatelo izy nanao ny habakabaka, dia tamin'ny andro fahaefatra izy rakizy nanao ny tany maina. Ahoana ary nanaovan'Andriamanitra ny tany maina? Tao anatin'ny feo feno fitiavana rakizy namoronan'Andriamanitra ny tany maina. Hoy izy hoe aoka ny rano hiangona. Dia tonga dia niangona tamin'ny toerana iray ny rano niangona tamin'ny toerana iray ny rano dia hoy izy hoe aoka ny tany maina hipotra. Dia nipotra rakizy ny tany maina. Jerenareo nge tao amin'ilay rano dia nisy tany nipotra rakizy dia iny tany nipotra iny no nataon'Andriamanitra hoe tany. Ny maina nataon'Andriamanitra hoe tany. Dia ny rano rehetra niangona nataon'Andriamanitra hoe ranomasina. Ao anatin'ny ranomasina io kay ao anaty rano misy vato rakizy ao dia ity izao maintimainty ny lokon'ny vato hitantsika fa misy vato isan-karazany lokony ao anatin'ireny rano ireny dia misy koa ao amin'ny tany. Dia niseho ny tany maina ary hitan'Andriamanitra izay rehetra natao izany fa tsara izany. Dia izay no ataontsika tsy anjery rakizy. Andao nge hiaraka amin'ny herinanako hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tsara nge ny zavatra nataon'Andriamanitra ho anao dia ho anahy. Ho antsika rehetra rehetra nanao zavatra tsara Andriamanitra. Dia ny rano afaka sotrointsika. Ny biby koa izao rehefa mamorona ny biby Andriamanitra dia misotro rano ny biby. Dia ny zavamaniry koa rehefa manao zavamaniry Andriamanitra dia mila rano koa nge ireny zavamaniry ireny. Maniry eo amin'ny tany maina izy dia afaka mitroka rano izy nataon'Andriamanitra ahasoantsika ireny rehetra ireny. Andao isika hisaotra an'Andriamanitra noho ny nanaovany tany maina. Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao tany maina, nomenao rano. Misaotra Andriamanitra fa tia anay ianao. Andao isika hametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray dia tohizantsika ny tantaran'ny famoronana hoe inona indray nataon'Andriamanitra tamin'ny andro manaraka ary. Veloma daholo ary. Tonga eo amin'ny fotoanany kilonga isika izao. Famerenana ny lesona kilonga herinandro fahaefatra. Fameloha izay aloha dia andehantsika hanondrika akambana ny tanana dia hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao izahay fa manana fotoana indray hamerenana ny lesona ny anaranay nandritra ny herinandro. Omeo anay ny fahendrena, fahaizana miaino, fahaizana mitadidy amin'ny anaran'i Jesosy nangatana hivavaka. Amen. Eny ary, efa mianatra lesona ny kilonga rehetra nandritra ny enemanao, nandritra ny herinandro. Herinandro fafitsika hoe herinandro fahaefatra. Hay mahay. Ny lohateny ary aho miaraka mamerina ary. Ny lohateny ny safidy ratsy ny Losifera. Ny safidy ratsy ny Losifera. Tsy anjery, fohy kely ny tsy anjery miaraka mamerina. Ao hoe isa, roa, telo, mianina amin'izay anananareo. Averina ihany hoe indray mandeha. Mianina
amin'izay anananareo. Hebreo 7:15 ny 5 a. Arak'izany hitantsika amin'ny lohateny izany dia nisy safidy ratsy. Izay zany ny lesontsika. Taloha ela be, talohany namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao raka izy namoronana n'ity tany hipetrahantsika ity namoronana ny Adama sy Eva dia namorona mpanampy manokana mihitsy Andriamanitra. Ireo mpanampy ireo dia nomena anarana hoe anjely. Mahagaga ireo anjely ireo raka izy satria zavatra noforonina ho aingam-pandeha tsisy ohatr'izany. Mery mandeha be ary izy ireo dia manana helatra, olona fa manana helatra hanidinana amin'ny fotoana fohy dia fohy. Mamirapiratra tokoa izy ireo ary tsara tarehy amin'izay tiany aleha dia afaka andehanan'ny anjely. Anarivony maro be dia be ny dikan'izany ny anjely nofonorin'Andriamanitra. Samy nanana ny asany izy ireo. Misy mivezivezy ao an-danitra ao mitondra hafatra avy amin'ny lanitra makany amin'ny toerana hafa. Ary misy amin'izy ireo indray nefa mpihira chorale zany amin'ireo anjely ireo. Dia misy anjely hafa koa antsoina hoe kérubim. Dia ireo anjely ireo eo akaikin'Andriamanitra. Mikopakopaka eo amin'Andriamanitra izy ireo dia manarona Andriamanitra amin'ny alalan'ny elany. Ireo anjely ireo dia tena afa-po tamin'ny fiainana tany an-danitra satria feno fifaliana, feno fiadanana ary ampoka ny zavatra rehetra. Nahafinaritra ny fiainana tany an-danitra. Ary ireo anjely ireo koa raka izy dia nisafidy ny asa ampitsikitsikina. Tsy mba montomontotra izany ny anjely tsy mba tezitezitra izany zareo fa rehefa mandeha miasa izy falifaly mandrakariva satria fifaliana ny any an-danitra. Fitiavana ny nameno lanitra tamin'izany fotoana izany, fitiavana n'Andriamanitra ary fitiavana ny lalam-pitiavana izay nataon'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra izay natao tany an-danitra raka izy dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra avokoa. Ary ny olona tany ny mponina tany dia tena nifankatia, tsy nisy adiady, tsy nisy olanolana. Toerana mahagaga tokoa ny tany an-danitra ary afa-po daholo izay rehetra tany. Nisy anjely anankiray, anjely mazava indrindra izy io, nantsoina hoe kérubim ihany koa izany anjely izany satria anjely manokana. Izy io no mpitarika ny anjely, chefin'ny anjely tany an-danitra izany izy io. Dia io anjely io raka izy tsara tarehy. Tena anisan'ny tsara tarehy io anjely io dia nomena anarana hoe Lucifera satria mpitondra hazavana ilay mamirapiratra dia mitondra hazavana izany Lucifera izany. Lucifera raka izy dia tahaka ny vatosoa. Jereo miperatry ny eninareo na peratry ny olona manana peratra misy vatony fa tsara tarehy dia ohatr'izany io Lucifera io. Namirapiratra izy tamin'ny zavatra rehetra izay nataony ary izy dia nipetraka teo akaikin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. I Lucifera ihany koa dia mpitarika an'ilay chorale ny resantsika eto, ilay anjely chorale izany i Lucifera no mpitarika an'izany chorale izany. Azo antoka fa mahay mihira be izy. Tsara feo. Tena mahafinaritra izany Lucifera izany. Tian'Andriamanitra ny anjely rehetra ary feno fitiavana an'Andriamanitra ihany koa izy ireo. Dia hozy Andriamanitra hoe mahafinaritra ireto anjely reto fa andeha andao isika nidresaka tamin'ny zanaka izany ilay Andriamanitra iray dia nidresaka tamin'ny fanahy masina hoe andao isika hamorona tany vaovao, hamorona tontolo anankiray vaovao. Dia natao tokoa. Natao ny drafitra rehetrarehetra dia notanteran'Andriamanitra izany. Tena vitan'ity tany misy antsika ity, tena vitany Adama sy Eva tao amin'izany tany izany. Kelikely foana nefa raka izy dia nipoitra ny olana. Tany an-danitra feno fiadanana,
feno fifaliana, tsara fanahy daholo ny olona rehetrarehetra, feno tsara-panahy ny lanitra manontolo. Tian'Andriamanitra ny anjely rehetra, ny anjely ihany koa tia azy. Fa zao tao am-pony Losifera ilay anjely namirapiratra tsara tarehy, nisy fitiavan-tena kely, fitiavan-tena kely hoe fa maninona ary no miankohaka amin'Andriamanitra daholo ny anjely, fa maninona za tsara tarehy akaikin'Andriamanitra tsy mba hiankovana, maninona ny deray ny anjely Andriamanitra, fa maninona za izay mpitarika an'zareo tsy mba derain'zareo. Tsy mety amiko izany ary tsy marina Andriamanitra raha izany ny zavatra miseho. Nanomboka teo raka izy dia niavonavina. Hainareo ve izany niavonavina? Niavonavina i Losifera. Ary nanomboka teo izy dia nitady hevitra mba hitarihana ny anjely namany hikomy ho tezitra amin'Andriamanitra. Nanomboka nanana fisainana ratsy izy, nanomboka nanao safidy ratsy i Losifera, dia safidy hikomy sy tsy hanaiky an'Andriamanitra. Tadidiro raka izy fa zavatra kely, fitiavan-tena kely ny tao amin'ny Losifera, fa rehefa nikolokoloiny sy nitehiriziny tao aminy dia niova ho fitiavan-tena ngeza be, satria nialina an'Andriamanitra i Losifera. Nahoana hoy izy zanak'Andriamanitra no ho lehibe noho izaho? Tsy mety amiko izany. Tena nanomboka tsy afa-po intsony izy tamin'ny toetra ratsy izay nananany, tamin'ny zavatra izay niainany tao am-pony tao. Dia nanomboka teo izy raka izy dia niteny tamin'ny anjely namany amin'izay hoe ratsy fanahy Andriamanitra, masika be Andriamanitra, tena be Andriamanitra, tena tsy mety atao namana Andriamanitra. Tandremo raka izy fa fantatr'Andriamanitra izany zavatra nataon'ny Losifera izany fantatr'Andriamanitra izany. Niezaka Andriamanitra namboatra ny Losifera, niezaka Andriamanitra hitarika ny Losifera tsy hanao an'izany toetra ratsy izany, fa saingy tsy nanery azy Andriamanitra. Andriamanitra tsy niteny hoe tsy maintsy manaraka ianao Losifera, za ihany tsy maintsy ekenao Losifera. Tsy nanao an'izany Andriamanitra, fa ny eken'Andriamanitra ny safidin'ny Losifera. Nanomboka teo raka izy noho ny toetra ratsy ny Losifera dia lasa fahavalon'Andriamanitra izy. Ny dikany hoe fahavalo raka izy dia Satana. Satana ihany izany ny fahavalontsika, tsy manana fahavalo ankoatran'ny Satana isika. Lasa fahavalon'Andriamanitra koa ange Satana ka rehefa fahavalon'Andriamanitra izy dia tsy afaka nipetraka taiza intsony tany an-danitra, fa tsy maintsy natao inona? Nalatsaka tany anaty lavaka be maizina be. Dia rehefa naniditsidina teo sy naniditsidina teo, farany izy tonga tetỳ ambonin'ny tany. Ary ny zava-doza dia izao, tsy izy irery no nalatsaka, fa nisy anjely maro izay niain'ny tenin'ny Satana, izay nanaraka ny safidin'ny Satana be dia be, ny apahately ny anjely tany an-danitra be dia be izany, dia niaraka nalatsaka tany anatin'ilay lavaka. Izany raka izy no zava-doza izay nisy tamin'izany fotoana izany, satria naninona? Nanao safidy ratsy i Satana. Raka izy tandremo ary fa ny safidintsika dia mitondra antsika na ho amin'ny famonjena azahoantsika ny lanitra mandrakizay, na ho amin'ny fahaverezana, fahafatesana miaraka amin'ny Satana. Nanao safidy ratsy Satana dia nalatsaka tany anaty lavaka, dia tsy nipetraka tany an-danitra intsony, fa voaroaka tsy nahazo ny ara-monina tamin'Andriamanitra. Be fitiavan'Andriamanitra raka izy, mamela antsika hisafidy izy. Inona no safidintsika? Ny tsara sa ny ratsy? Hisafidy hiaraka amin'ny Jesosy tsika sa hisafidy hanaraka ny Satana? Hisafidy ho voavonjy isika sa hisafidy ny ho very? Manomboka androany ary dia mahaiza misafidy angatao Jesosy.
hanome anao ny fahaizana misafidy. Andeha ro itsika mbavaka ny lesona e. Averinareo arany izao vavaka izay tononoko izao. Ray malalo, ampio zahay anatonanao mandrakariva, na misy inona na misy inona. Ampio zahay ho tianao sy ny hafa mihoatra noho ny tenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay vavaka. Amen. Teza indray ary ny lesitsika androany. Mino fa ankizy mahay misafidy ny kilonga rehetra. Kilonga tsara safidy. Eny ary, andeha aritsika ifanao veloma amin'ny herindray mamerina lesona fahadimy isika. Kopakopa tanana ho an'ny kilonga rehetra. Veloma tompoko. Anfofeno aravona indray raha ankizy namako miara-bananareo. Tratra ity sabata mahafinaritra ity ary manonona mandrakariva moa ny fahasoavan'i Jesosy mba ho ankizy ho mendriky ny lanitra mandrakariva ny ankizy kely rehetra. Raha eto ampanarahana izao famotinana ny lohahevitrintsika izao. Ny lohahevitra fahaefatra moa izany no iarahantsika mamerina e. Ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mitondra ny lohateny hoe inona no nitranga tamin'ilay anjelin'Andriamanitra tsara tarehy. Inona no nitranga tamin'ilay anjelin'Andriamanitra tsara tarehy. Nanana hafatra manokana angeraka izy Andriamanitra tiany ho ampitaina aty amiko dia tiany ho ampitaina any aminao koa. Izany hafatra izany dia izao hoe manome ahy sy anao fahafahana hisafidy Andriamanitra satria dia fitiavana izy. Ary izany indrindra no nampianarany antsika ny an-dalateny izay natao tsy anjery. Izany an-dalateny izany dia hitantsika ao amin'ny Joba. Joba 4:30 andininy 4. Joba 4:30 andininy 4. Andonge rahantsika mamerina fitsarana ara-dragony no aoka ho fidintsika. Ary aoka isika hiara-mamantatra izay tsara. Donge averina tsara fitsarana ara-dragony no aoka ho fidintsika. Ary aoka isika hiara-mamantatra izay tsara. Joba 4:30 andininy 4. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ngeraka izy namako hoe izany hafatra tian'i Jesosy ampitaina amin'ny ankizy izany. Nanahoana tokoa moa ny zavatra niseho rehefa tany an-danitra tany. Talohany namoronan'Andriamanitra an'ity tany izay nisy antsika ity. Talohany namoronan'Andriamanitra antsika rakizy dia namorona anjely anarivony alin'Andriamanitra tany an-danitra. Ary ireo anjely ireo dia samy nanana ny andraikiny tsirairay avy izay nanendrian'Andriamanitra azy. Fa anisany nataon'ny anjely tany an-danitra dia ny hira, nanao hira fiderana. Tao anatin'ireo anjely marobe ireo dia nisy anjely izay tena niavaka mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy. Satria dia izao nipetraka teo akaikin'Andriamanitra ange izy. Teo anilay akaikin'Andriamanitra no nisy an'ity anjely ity. Nisy vatosoa manjelanjelatra teo amin'ny tratrany. Ary nanana hakingan-tsaina ity anjely ity. Tsara tarehy izany anjely izany. Niavaka mihitsy izany izy. Ary na ny andraikitra izay nomena koa dia niavaka tamin'ireo anjely rehetra. Anisan'ny andraikitra izay nomena azy dia chef choral ity anjely ity. Izany hoe mpitarika choral tany an-danitra. Ary dia maredona tokoa ny hira-lanitra rehefa mihira izy sy mitarika an'izany hira izany. Mba fantatra hoe iza ny anaran'izany anjely tsara indrindra tany an-danitra izany? I Lucifer rakizy. Lucifer no anarany. Tian'Andriamanitra i Lucifer ary ny anjely rehetra moa dia tian'Andriamanitra avokoa. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia nahatsapa izany hoe niavaka izany tao am-pony izy.
tsapany hoe tsara tarehy izy ary zaho izy toa ohatrany mahira-tsaina be za toa mahay zavatra be da be. Jereo anie ny andraikitra hoe tena ambony mihoatra an'ireto anjely rehetra ireto. Rehefa nieritreritra an'izany rakizy Lucifera dia nanomboka teraka tao anatiny ny fitiavan-tena. Toa ohatrany tsy nahita afa-tsy ny tena nirery izy. Dia nanomboka niavonavina i Lucifera. Rehefa nanomboka niavonavina i Lucifera ary nisy fitiavan-tena tao anatiny dia tsapan'Andriamanitra izany fiovanan'isy teo amin'ny Lucifera izany. Kanefa tsy nakahala ny Lucifera rakizy Andriamanitra. Nanomboka niavonavina zany Lucifera, nanomboka tia tena i Lucifera. Tsy nijanona teo anefa ange ny zavatra nataon'ny Lucifera fa nanomboka nibitsibitsika rakizy Lucifera. Mahay mibitsibitsika daholo ve tsika? Zany hoe ito zao misy namana ray ohatra dia tsy ataoko en'le namako eto ankilany zany le izy fa le namako ato bitsibitsika, misy zavatra tiako resahana fa tsy tiako hoeniny hafa dia bitsibitsihako. Dia izany nataon'ny Lucifera. Nanomboka mibitsibitsika tamin'ireo anjely tany an-danitra izy. Mba fantatrareo hoe inona no nibitsibitsihany tany an-danitra? Nanaratsy an'Andriamanitra izy rakizy. Ary tsy vitan'izany fa rehefa nahitan'i Jesosy zanaka izay nifampiresaka tamin'ilay Andriamanitra ray izy tany an-danitra dia gaga be nge rakizy Lucifera. Hoe fa inona raha ny resahan'i Jesosy sy ilay Andriamanitra ray? Tiany ho fantatra ny zavatra izay fampiresahan'i Jesosy zanaka sy ilay Andriamanitra ray tany an-danitra. Dia nanomboka nialina an' Jesosy izy hoe nahoana ary izy tsy mba resahan'Andriamanitra, izany hoe nitady toerana manokana mihitsy izany nalahelo ny toerana nisy an'i Jesosy amin'ny mahazanaka azy. Ka dia nanomboka nialina an' Jesosy koa i Lucifera. Teraka tao am-pony izany faharatsiana rehetra izany rakizy. Tsy fantatra hoe avy aiza izy io fa dia teraka tao am-pony Lucifera izany rehetra izany. Ny elo moa ny tsao rehetra nataon'ny Lucifera nanerana ny pon'ny lanitra dia ireo anjely rehetra izay noforoan'Andriamanitra. Lazain'ny Lucifera fa manana drafitra mahafinaritra be izy hanatsarana n'ity fanjakan'Andriamanitra ity. Dia anisan'izany ange rakizy ny lazany fa hoe tsy mety ny lalàn'Andriamanitra afinaritra be zao izy ny fiainana ety ato an-danitra eto raha ohatra ka tsisy io lalàn'Andriamanitra io. Dia lazainy fa Andriamanitra koa dia masika, manao didy jadona hozy izy Andriamanitra, ka raha vao tsy manaraka ny izay lazaintsika io dia tezitra amintsika izy ary tsy ho tiany intsony itsika. Kanefa izany tokoa ve ny zavatra niseho? Tsy izany ny zavatra niseho. Fa rehefa hitan'i Jesosy fa mananontanina mandeha any amin'ny lalan'ny fahalavona rakizy Lucifera dia nanao ny fomba rehetra Jesosy mba hampiverina ny Lucifera. Niteny taminy izy ny faharatsiany ny avinavina, na itsiny fa tsy tsara ny manelitsao, tsy tsara ny mandainga, tsy tsara ny bitsibitsika. Dia niezaka ange Jesosy niteny an'i Lucifera fa raha manaiky hiala amin'izany toetra ratsy izany Lucifera dia mbola ho tian'Andriamanitra koa izy. Ary tena ho tian'Andriamanitra. Kanefa dia nininy Lucifera tsy nienoana ange rakizy izany ezaka nataon'i Jesosy mba hitondra fiovana an'i Lucifera ho amin'ny tsara izany. Ka indrisy ny hafaran'i Lucifera dia nisy ady ange rakizy tany an-danitra. Lasa niady zany satria ny ampahan'ny anjely ny ray ampahatelin'ny anjely tany an-danitra dia nanaraka an'ilay tsao izay nalefan'i Lucifera. Fa ny roa ampahateliny kosa dia nanaraka an'i Jesosy. Ka dia nisy ady tany an-danitra. Rehefa niady tany an-danitra ry zareo dia resy Lucifera ary dia voaroaka niala tany an-danitra i Lucifera. Tamin'izay fotoan'izay indrindra dia tsy nahazo nitondra an'ilay anarana hoe Lucifera intsony izy satria ny Lucifera dia anarana anjely kerobima tsara tarehy tany an-danitra. Ka rehefa lasa ratsy fanahy zany Lucifera dia niova hatramin'ny anarany, lasa Satana ny anarany.
satria lasa ratsy toetra, lasa ny avinavina, lasa ny tsiriritra ary lasa manaratsy sy manao zavatra izay tsy mifanaraka tamin'Andriamanitra. Fantatry Lucifer daholo izany rehetrarehetra izany, kanefa dia tsy nanaiky niova izy ka dia tanteraka tamin'izany ndraiky izy izay atao hoe niofanarana ho Satana izay, ka dia tsy nanana toerana intsony izy tany an-danitra. Inona ary no tian'i Jesosy ampitaina amintsika amin'izany tantaran'i Lucifer izany? Tsy nanery ny safidin'i Lucifer raika izy Andriamanitra. Tsy nanery ny safidiny koa Jesosy, fa nanana safidy malalaka izy, ny safidiny hanota i Lucifer. Fa ianao, izao, hisafidy anao inona re tsika? I Jesosy dia nanana ny toetra izay fitiavana. Ao amin'i Jesosy no ahitana ny atao hoe fiadanana. Ao amin'i Jesosy no ahitana ny atsara fanahy rehetra araka izy, ny halemem-panahy, ny fifaliana. Dia mipetraka eo amintsika ary ny safidy. Hisafidy an'i Jesosy tsika sa hisafidy an'i Satana? Ny faniriako anefa dia izao sy ianao io dia hisafidy an'i Jesosy. Satria ny tanjon'i Jesosy dia ny hamonjy antsika. Raha voaroaka tany an-danitra Satana araka izy, tsarovy kosa fa manomana toerana ho azy sy ianao Jesosy any an-danitra. Ka andao tazontsika ny toerana hisafidy an'i Jesosy tsika. Dia mametraka ny veloma mandram-piona ho anareo ho ankizy izay tena hisafidy an'i Jesosy tokoa ny ankizy kely rehetra. Veloma mandram-piona indray, amin'ny manaraka. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Anjarantsika indray izao ny amitina ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Lesona faha-efatra ihany koa isika, mitondra ny lohateny hoe eritreritra tsara sa ota-pahain-doha. Mino fa efa hainareo tsara izy ity, eritreritra tsara sa ota-pahain-doha. Andeha averintsika ary ny tsy anjery izay naverimberitsika sy ny anarantsika nandritra ny herinandro. Koa amin'izany, mangataka aminareo aho rahalahy noho ny fahasoavan'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Romanina 12:1. Izay ny tsy anjerintsika. Fanontaniana avy hatrany no apetrako amintsika izay efa nisaintsaintsika tamin'ny andro voalohany ny anarantsika an'ity lohahevitra ity. Efa nifampiresaka tamin'olona ve ianao? Na hoe nifandray tamin'olona dia voahelingelina ilay fifandraisana. Mety hoe nifandray amin'ny telefônina dia tapatapaka ny réseau. Tsy tsara ny fifandraisana dia lasa tsy tafampita ny hevitra na hoe tsy afaka ny fampiresaka ara-dalàna. Mino fa efa nandalo azany daholo ny tsirairay avy amintsika. Inona ny zavatra niseho? Sorena mazava ho azy mety malahelo arakarak'izay na maika ny zavatra ny ilan'ny fampiresahana. Dia ohatran'izany mihitsy ny toe-javatra miseho rehefa Andriamanitra te hampita resaka, te hampita hafatra amin'ny olona anankiray nefa voahelingelina ny réseau, na hoe misy zavatra manelingelina manapaka ny fifandraisana. Izay ny anarantsika nandritra ny herinandro satria i Herôda mpanjaka dia efa nanariny Jaona izy noho ny toetra tsy nentina ataony. Tadidinareo ve? Nangalatra ny vadiny rahalahiny izy Herodiasy izany, nampiakariny vady Herodiasy dia noteneniny Jaona izy noho izay fitsangatsanganana nataony izay. Kanefany rehefa noteneniny Herodiasy izy fa hoe manelingelina ny fiainany zareo sy ny fiarahan'ny zareo izany ny Jaona, dia nataony zareo izay nampidirana ny Jaona amponja. Rehefa nifampiresaka tsara tamin'ny Jaona nefany ny Herôda mpanjaka dia tsapany fa tena mpaminany tokoa i Jaona, ary nanomboka nanova fihetsika izy, nanomboka tapa-kevitra izy, ary tsapany ny fahadisoana nataony, tapa-kevitra izy hiala amin'ilay ratsy. Kanefany noho ny toe-javatra anankiray tao anatin'ny fety izay namporisihany Herodiasy. Fatratra mihitsy ny nisotro divay, nanaova ny filibahana teo amin'ny fihinanana dia tapaka ny réseau.
haintsika ilay izy. Inona no nanimba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra? Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahiny, mibitsika aminy mandrakariva ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao. Fa rehefa mamy divay na tratra ny zava-mahadomelina isan-karazany ny olona anankiray dia tsy afaka maheno intsony ireo afatra mpitain'ny fanahy masina, dia izay indrindra no nahazo ny mpanjaka Herôda. Lasa nanaonao foana izy, lasa netsehany filana izy, ka rehefa nandihy teo anatrehany i Salome zanak'i Herodiasy dia nanjary niakatra teo amindray ny firehariana sy ny filana isan-karazany, dia nahatonga anazy tonga hatramin'ny fanapahana ny lohan'ny Jaona. Zavatra mampalahelo ny toy zavatra an'izao, satria na dia efa resy lahatra ary izy fantany fahamarinana, dia noho ny zava-mahadomelina sy ny toaka dia lasa maty tanteraka izany ilay feon'ny fieritreretana sy ilay fanahy masina ny resaka tao anatiny. Izay no nahatonga ny lesontsika izany na mpita hafatra manao an'izao hoe miankohoka amin'Andriamanitra isika rehefa manolotra ny tenantsika sy ny saintsika ho azy. Rehefa atolotritsika mantsy ny tenantsika sy ny saintsika ho an'Andriamanitra dia tsy misy toerana ho an'ny zava-poana, tsy misy toerana ho an'ny alikaola sy ny zava-mahadomelina. Manjary miasa tsara ao anatintsika ny fanahy masina. Ny lesona nianarantsika nandritry ny herinandro izany tanora namako dia nanampy antsika hahafantatra fa mideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fitandrovana ny vatantsika tsy ho tratran'ireo zava-manimba. Mideran'Andriamanitra isika rehefa mitandro tena tsara fatratra amin'ireny zava-manimba ireny, ary nampafantatra antsika ihany koa fa afaka manampy antsika Andriamanitra tsy ho tafiditra ao anatin'ireny zava-manimba ireny mba tsy ho tapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mba tsy ho voelingelina ilay réseau. Izay izany tena tena ahafahantsika mahatakatra an'ilay izy tsaratsara kokoa, ary indrindra nampianatra antsika ny lesona mba handray fanapahan-kevitra tsara. Handray fanapahan-kevitra amin'ny fivelomana ho an'Andriamanitra, hanolorantsika ny tenantsika manontolo ho an'Andriamanitra mba tsy ho simba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mba tsy ho sombain'ny Satana amin'ireny zava-manimba ireny ny fiainantsika. Izay manapa-hevitra mba tsy ho sombain'ny Satana ny tenanao fa hatolory ho an'Andriamanitra. Izay ny lesona nianarantsika nandritry ny herinandro. Mazotoa foana mianatra ny tenin'Andriamanitra, mandra-piona indray ary. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra, ireo 13 taona sy 14 taona. Miaraba ny zoky ny ray aman-dreny, ny zandry rehetra ihany koa natratra ity fotoana ity indray isika. Amerina ny lesona fahaefatra izay nianarantsika tao anatin'ny herinandro isika, izay nahitantsika ny lohateny hoe ny ilain'ny mpanota. Ny andininy nataontsika ho tadina nandritry ny herinandro iny, mino fa mahay avokoa ianareo rehetra. Andenga rahantsika mamerina izany, ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo samy tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Ao amin'ny Tesaloniana 2:5-7 no misy an'izay andininy natao ho fitadidy izay. Tao anatin'ny fiarah-mianatra isika dia nahita ny tantarana lentina anankiray, dia i Bilina izany. I Bilina dia efa nananika ny fahombiazany, fa i Bilina dia niaina tao anatin'ny tokantrano izay mpisotro toaka ny rainy, ka rava noho izany fisotro toaka izany ny tokantranon'ireo ray aman-dreniny. Dia i Bilina dia naka lesona tamin'izany faravan'ny tokantrano ray aman-dreniny izany. Rehefa nisondrotra nefa izy dia nanjary nanandrana ny sotro, ary tsy vitany nanandrana fa tena teo amin'ny 17 taonany izy dia nahita fa tena tia toaka izy ary lasa niakin-doha tamin'ny toaka. Ary noho izany fitiavany sotro izany dia nidina tsikelikely ny fiainany, ny arava ny fananany ary ny hafaran'izy ireo, izy mianakavy kely dia nipetraka tao amin'ny trano ray aman-dreny satria
tsy nanana trano nipetrahana intsony. Ary ny hafarany aza moa dia lasa nangataka tetsteroa satria tsy tafajanona tamin'ny asa iray intsony izy fa lasa very asa noho ny fitiavana toka be loatra. Rehefa nandeha ny fotoana dia fantatry Bill fa tsy manana nizaniza ianteherana intsony izy. Fantany fa tsy ninona azo ny atao intsony ka ny hany fanantenany dia nitodika tany amin'Andriamanitra izy. Teo izy vao tonga saina fa nila hery hafa ivelan'ny tenany izy mba hanampy azy, mba handresy ny fisotro toka. Dia niantso an'Andriamanitra izy ary taty aoriana dia nanangana fikambanana iray izy izay miady amin'ny fisotro toka ka manampy an'ireo mpikambana izy mba ahatsapa fa ilain'izy ireo ny mahafantatra fa mila hery hafa mba hanampy hialana amin'izany fehikinan-doha izany. Amin'ny maha-kristianina antsika ihany koa mpon'ny fanjakana lanitra isika dia fantatsika fa ao amin'Andriamanitra ny misy ny hery lehibe izay azosika iankinana. Marina hoe tsy mpimamy sika fa mety misy zavatra mamatotra antsika ihany koa ka ilaintsika indrindra ny mila hery hafa ivelan'ny tenantsika mba hanampy antsika hiady amin'ireny fahazaran-dratsy izay ananantsika ireny. Ilaintsika ny manaiky an' Jesosy. Ahoana ary izany hoe manaiky an' Jesosy izany? Ahoana izany hoe mila an' Jesosy izany eo amin'ny fiainantsika? Tsy hoe natao batisa ny namantsika na hoe efa vita batisa ireo manodidina antsika dia tsy maintsy atao batisa ihany koa tsika. Na hoe nisy antso nahafinaritra atao am-piangonana dia nitsangana ireo namantsika dia tsy maintsy mitsangana ihany koa tsika manolo tena ao anatin'izany. Fa izao ny atao hoe mila an' Jesosy dia ianao mahatsapa ao anatinao ao fa mila mifandray amin'Andriamanitra ianao. Misy faharesen-dahatra manokana mihitsy ao anatinao fa tsy ho tonga ny an-danitra ianao raha tsy eo akaikinao Andriamanitra. Raha tsy manampy anao ny fanamasina mba hitanao ny lalana makany ny fiainana mandrakizay. Mila ny herin'Andriamanitra isika mba hitantana antsika, mba hahafahantsika mahita ny tsara sy izay rehetra tokony hizorana eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny mahatanora anareo dia be dia be ny zavatra misarika ny fisainanareo, misarika ny fijerinareo dia izay indrindra no ilaintsika an'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa tapidalaka ilay tsy mahita hizorana intsony isika vao hitodika any amin'Andriamanitra, fa amin'izao fotoana izao indrindra no mila hanatoana antsika an'Andriamanitra, no ilaintsika an'Andriamanitra betsaka kokoa anontaniantsika ny taridalana omeny mba hahafahantsika mandeha araka ny sitrapony. Ka izao ary, mety maro ny zavatra manodidina antsika, mety mahafinaritra, mety tsy mahafinaritra ihany koa, kanefa aoka ho tsarovanao fa eo mandrakariva Andriamanitra ary nanolotra ny zanany izy mba ho faty hanavitra anao. Izany hoe tianao Andriamanitra ka ninona zavatra efa nilalovanao na mbola ho lalovanao koa dia tadio fa tianao Andriamanitra ary iriny ny atonganao any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka noho izany aoka isika hangataka ny fanamasina mandrakariva mba hitaridalana antsika ary ahatonga antsika hanaika ao anatintsika ao fa mila an'Andriamanitra isika ao amin'ny fiainantsika. Ka raha toa ianao ka efa nanolo tena ho an'Andriamanitra dia tsara indrindra izany ary mila averimberinao mandrakariva ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny firesahanao aminy sy ny fandraisanao ny teniny hatrany. Raha toa moa ianao ka mbola tsy tamin'izay dia asaina indrindra ianao, atsoa ny fanamasina mba hanampy anao fa satria mila an'Andriamanitra mandrakariva isika dia hanaiky ny fitantanan'Andriamanitra hatrany isika eo amin'ny fiainantsika rehetra. Dia andeha isika hanao fanandramana mahafinaritra ary miaraka amin'Andriamanitra dia hiantso ny fanamasina mandrakarivantsika dia hifandray amin'Andriamanitra hatrany isika dia ahita fifaliantsika amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra ary dia manao veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo tongotrao